mivavaka sika tokoa. Misotranao zay Jesosy eo noho ny fitiavanao ka ahafahanay mandiny tena ao anatin'ny Herinandro Masina. Ahafahanay ihany koa mandre ny fitiavanao satria efa tonga teto amin'ny tontolo izao tokoa ianao hanavitra anay, hisoloheloko anay, mangataka aminao zay aoka amin'ny fanainao masina hiasa mahery aminay ka takaranay sy atsapanay zany fitiavanao zany ka tonga ny tsy salasala anatony anao kanefa tsy zany ihany fa tonga ny ihany koa nolotra ny tenananay ho anao tanteraka satria maty hamonjy ny olona rehetra tokoa ianao mba tsy ho velona ho an'ny tenany tsoa izy rehetra velona fa velona ho an'izay maty sy mitsangana hamonjy azy. Mangataka aminao zay mitenena aminay araka ny fombanao amin'ny ara-masina sy mahafonjy nankotana zany Jesosy. Amen. Miara-patsika rehetra riavana tratro zao andro faharoa amin'ny Herinandro Masina zao, fotoana izay ahafahantsika mahatakatra indrindra ny alehiben'ny fitiavan'Andriamanitra antsika ny Herinandro Masina, kanefa fotoana ihany koa izay iarahantsika amin'ny Jesosy fa Andriamanitra tsy mitaona antsika ihany ahafantatra sy atsapa ny fitiavany fa mitaona antsika ihany koa handray ny famonjeny ary iaraka amin'ny Jesosy ilay mpamonjy izao tontolo izao. Ny ten'Andriamanitra izay raisinao fampianarana ho antsika amin'ity andro faharoa ity dia hitantsika eo amin'ny Lioka toko faha 3:20 ka ny 4:30 ihany. Lioka toko faha 3:20 ka ny 4:30 ihany. Ovakentsika anaran'i Jesosy zany. Ary hoy Jesosy, Raiko mamelà ny helony fa tsy fantany izay ataony. Amen. Afaka mipetraka sika. Maro no mihevitra ary anisan'izany tsika malagasy fa manandanja ny afatry ny olona alohan'ny fahafatesany. Ao ny fiheverana fa izany afatra izany dia afatra vokatry ny fitiavana noho izany dia tokony horaisina. Ao ihany koa ny fiheverana fa ny afatry ny olona izay manakaiky ny fotoana izay andehanany dia afatry ny olona izay efa nandinika tokoa ny lasany ary mandinika ny hoaviny sy ny hoavin'ny olona izay metrahany izany afatra izany. Isika malagasy mahafantatra tsara hoe zao ny afatry ny maty rehefa tsy eo izy. Lehibe lavitra noho izany anefa ny afatra napetraky Jesosy alohan'ny hafatesany. Satria ny afatra izay napetraky Jesosy dia maneho ny toetrany, maneho ny atondihany amin'izao tontolo izao, maneho ny maizy azy ary maneho ihany koa izay kendreny amin'izao tontolo izao. Maneho ny maizy azy, maneho ny toetrany, maneho ny atondihany amin'izao tontolo izao, kanefa maneho ihany koa izay kendreny amintsika. Ato amin'ny filazantsara dia misy 7 ny teny izay nataon'i Jesosy. Ny anjarantsika androany ny teny voalohany Lioka toko faha 3:20 andininy faha 4:30. Ny teny faharoa dia Lioka toko faha 3:20 andininy faha 3:20 ka ilazan'i Jesosy hoe lazaiko aminao tokoa fa anio ny onanao amiko any am-paradisa. Ny teny fahatelo dia hitantsika eo amin'ny Jaona toko faha 7:20 andininy faha 4:20 sy ny faha 7:20 ka lazan'i Jesosy amin'ny Maria sy Jaona hoe raha vehivavy indro ny zanakao. Ary tamin'ilay mpianany dia tsisa fa i Jaona hoe indro ny reninao. Ao amin'ny Mateo toko faha 7:20 kosa andininy faha 9:20 sy Marka toko faha 10:20 andininy faha 4:30 no hitantsika ny teny faha 4 izay ilazan'i Jesosy hoe Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana dia nahafoy ahy ianao. Ny teny faha 5 dia hitantsika ao amin'ny Jaona toko faha 9:20 andininy faha 9:20 ka ilazan'i Jesosy hoe mangetaheta aho. Ny teny faha 9 dia ao amin'ny Jaona toko faha 9:20 andininy faha 30 izay mbola hoentina amintsika eto amin'ny andro fahatelo, faha 4 maromarona kokoa. Dia ny teny Jesosy teo amin'ny azy fijaliana hoe vita. Ary ny teny faha 7 farany dia ao amin'ny Lioka toko faha 3:20 andininy faha 4:20 izay ilazan'i Jesosy hoe Raiko eo an-tananao no atolotro ny fanahiko. Teny 7 no nataon'i Jesosy talohan'ny nahafatesany. Tsy tonga ho azy zany teny 7 zany fa fantatsika tsara fa araka ny soratra masina ny isa 7 dia maneho isa masina. Ka
aseho eto fa masina tokoa ny teny izay aloka ny vavan'i Jesosy satria izy ilay masin'Andriamanitra tonga hamonjy antsika. Kanefa ny isa fito ihany koa dia maneho fahafenoana, izany hoe azontsika fatarina amin'ireo tenin'i Jesosy fito ireo natongavany eto amin'izao tontolo izao. Maneho ihany koa ny toetrany, maneho ihany koa izay kendreny amin'izao tontolo izao ny teny fito izay ambarany ato amin'ny filazantsara tamin'ny fotoana izay nijaliny talohan'ny nahafatesany. Ny anjarantsika androany araka nambara teo dia ny teny voalohany izay manao hoe Raiko mamelà ny helony fa tsy fantany izay ataony. Ny tenin'i Jesosy izay mangataka famelan-keloka ho an'ny hafa eto dia maneho ny mahampisorona be azy, maneho ny mahampisorona be an'i Jesosy ny tenin'i Jesosy mangataka famelan-keloka ho an'ny hafa eto. Raha mijery ny testamenta taloha tsika dia mahita tsara ny antony nanendren'Andriamanitra ny mpisorona na mpisorona be. Fa ny asa mpisorona na mpisorona be dia ny fona ho an'ny olona izay nanota. Izany hoe misy olo-tenan'ny mpanota eo anatrehan'Andriamanitra ny mpisorona na mpisorona be. Io mahasamihafa kely ny asa mpisorona sy ny mpaminany. Ny mpaminany dia misy olo-tenan'Andriamanitra eo amin'ny mpanota na eo amin'ny olon'Andriamanitra. Fa mpisorona kosa dia misy olo-tenan'ny mpanota eo amin'Andriamanitra. Amin'ny mahamarina sy mahamasina n'Andriamanitra dia mitaky fiainana marina, mitaky fiainana masina izy, araka ny teniny manao hoe aoko ho masina ianareo satria masina ho i Jehovah-Andriamanitra reo. Ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia maneho fa mitaky sazy na famaizana ny tsy fitandremana ny sitrapony na tsy fitandremana ny teniny. Kanefa noho ny fitiavan'Andriamanitra dia nanendry mpisorona na mpisorona be izy ao amin'ny testamenta taloha hifona ho an'izay nanota. Kanefa amin'izany vavaka izay atao mpisorona na mpisorona be izany dia tsy maintsy misy ny fanatitra noho ny ota no hiantsona azy. Ary ny fanatitra izay atao dia ondry zanak'ondry na zanaka biby tsy misy kilema, mety zanak'osy izany na mety zanak'omby tsy misy kilema izany. Ny ten'Andriamanitra mantsy dia mamaritra hoe raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Izany hoe sazy izay tokony ahatra amin'ny mpanota dia ahatra an'Andriamanitra amin'ilay biby izay tsy manatsiny. Ka rehefa mifona ny mpisorona na mpisorona be dia mahazo famelan-keloka ireo mpanota izay manatona, satria izany indrindra no nanendrena ny mpisorona ny angataka famelan-keloka amin'Andriamanitra. Ka matoa Andriamanitra nanendry mpisorona na mpisorona be dia tena vonona tokoa izy ny amela heloka, saingy misy ny fepetrany amin'izany dia ny feken'ilay mpanota ny fahotany na ny helony. Ary misy ihany koa ny famonoana ny biby izay tsy misy kilema dia tsy inona fa ny zanak'ondry izany. Fa izao no mampiavaka ny fisoronana ao amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Ny testamenta taloha dia samihafa na ny mpisorona na ny zavatra izay atao sorona na ny toerana ihany koa izay anaovana ny sorona. Ny mpisorona sy ny zavatra atao sorona sy ny toerana izay anaovana sorona samy hafa avokoa. Fa ato amin'ny testamenta vaovao kosa ato amin'ny filazantsara dia iray ihany ireo. Iray ny mpanatitra ny sorona dia tsy iza fa Jesosy izany. Iray ihany koa ny atao sorona dia tsy iza fa Jesosy tenany izany. Ary iray ihany koa ny toerana anaterana sorona. Jesosy ny mpanatitra, Jesosy no atao sorona, ary eo aminy ihany koa no anatanterahana izany sorona izany. Kanefa tsy izany ihany mahasamihafa an' Jesosy sy ny fisoronana na mpisorona be ao amin'ny testamenta taloha. Fa anisan'ny mahasamihafa azy indrindra dia Jesosy tsy nanana ota. Ny mpisorona atao amin'ny testamenta taloha dia mpanota tahaka antsika ihany. Fa Jesosy kosa dia tsy mba nanana ota izy. Andehantsika mamaky ny Hebreo 7, andininy 9 ka hatramin'ny 7 ihany no vakintsika. Hebreo 7, andininy 9 sy ny 7 no vakintsika naran'i Jesosy. Fa mpisorona be tahaka izao no mendrika ao antsika, dia izay masina tsy misy tsiny, tsy misy loto, voasaraka amin'ny mpanota ka natao avo noho ny lanitra, izay tsy mila natitra fanatitra isan'andro tahaka ny ataon'ireo mpisorona be ireny. Voalohany noho ny otan'ny tenany dia vao noho ny an'ny olona kosa,
fa izany dia nataony ray mandeha ihany raha nanatitra ny tenany izy. Jesosy mpisorona be, tsy mba nanana ota, tsy mba tahaka andreo mpisorona taloha izay tsy maintsy nanatitra fanatitra ho an'ny tenany aloha satria mpanota ihany koa, zay vao manao fanatitra ho an'ny hafa. Fa Jesosy tsy mba nanota araka ny soratra masina. Raio mamelà ny helony fa tsy fantany izay ataony. Amin'izany no anehon'i Jesosy fa izy no mpisorona be antsika, mifona ho antsika izy, mifona ho an'ny mpanota, ary afaka manao izany izy satria efa nanolotra ny tenany hisolo ny mpanota teo amin'ny hazo fijaliana. Io no hitantsika ao amin'ny Isaia 7:20 andininy fahaenina. Ka ilazan'ny Paoly apôstôly hoe, ilazan'ny mpanoratra hoe isika rehetra dia samy efa nania tahaka ny ondry, samy efa nivily ho amin'ny lalantsika avy isika rehetra, ary nataony Jehovah niatra tamin'ny avokoa ny helotsika rehetra. Ny heloko, ny helokao, ny heloko ny mpanota rehetra dia nataon'Andriamanitra niatra tamin'i Jesosy avokoa. Noho izany ny olona izay mino azy dia afaka mandray famelan-keloka. Ary izany moa no hitantsika ao amin'ny Romanina 9 andininy 7:30 sy ny 4:30. Ka ilazan'ny Paoly apôstôly hoe izy no mpangany olo mpovidin'Andriamanitra, Andriamanitra manamarina azy, izy no manameloko. Kristy Jesosy nefa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra amin'ny tanana ankavan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Jesosy mifona ho an'ny mpanota, afaka manao izany izy satria efa nisolo heloko teo amin'ny hazo fijaliana ho an'ny mpanota izy. Ny voambolana hafa izay azo fikahetsonan'i Jesosy ihany koa dia mpisolo vava. Izany nambaran'ny Jaona ao amin'ny epistily izay soratany ka ilazany hoe ary raha misy manota dia manana solo vava ao amin'ny iray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina. Tsy ny fahaizan'i Jesosy mandahateny tahaka mpisolo vava any amin'ny tribonaly nefa no ahafahan'Andriamanitra mihaino izany fifonana izany, fa noho izy ny solo heloko antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Anisan'ny nampiavaka ihany koa ny fisoronana izay nataon'i Jesosy ny fanaovany indray mandeha monja izany fisolokeloko izany. Izany dia hitantsika ao amin'ny Hebreo ihany 7 andininy 7:20 ka hatramin'ny 5:20 izay mivaky teo izao minaran'i Jesosy. Fa natao maro ireny misorona ireny satria tsy navelan'ny fahafatesana haritra izy. Fa izy kosa mantsy Jesosy dia manana fisoronana tsy dimbasana satria maritra mandrakizay izy. Koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona n'Andriamanitra amin'ny alalany izy satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Ny mpisorona be tao amin'ny testamenta taloha dia nandairany fahafatesana ka tsy maintsy soloana mandrakariva izy. Fa Jesosy kosa velona mandrakizay ka afaka mifona ho an'izay rehetra mino azy, afaka mifona ho an'ny mpanota ihany koa. Mamelà ny helony fa tsy fantany izay ataony. Izay ny tenin'i Jesosy eto. Ny fantany apetraka dia ny hoe inona ny tsy fantatr'ireo izay nanompo an'i Jesosy. Azo sokajiana roa ny tsy fahafantarany na ny tsy fahalalany eto. Ny voalohany dia ny tsy finoany an'i Jesosy ho Kristy na ny tsy finoany an'i Jesosy ho mpamonjy. Nahafantatra zavatra maro ny Jesosy tamin'ny andron'ny Jesosy, fa tsy nahafantatra kosa ny Jesosy ho mpamonjy izy. Ary izany natonga azy nanenjika an'i Jesosy, izany natonga azy nanombo an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa nanontany ny mpianatra Jesosy hoe heverin'ny olona ho iza moa ny zanak'olona, dia hoy ny mpianatra hoe ny sasany manao anao ho Jaona mpanao batisa, ny sasany manao anao hoe Elia mpaminany, ny sasany manao anao hoe Jeremia na iray amin'ireo mpaminany. Tsy fantatry ny olona Jesosy, tsy fantatry ny olona ho Kristy na ilay mpamonjy zao tontolo izao izy, satria ny olona ny hevitra fa Kristy na ny Mesia dia ho avy amboninahitra, fa tsy ny hevitra ny Kristy ho manitry tena izy. Niafina tamin'izy ireo Jesosy, Kristy niafina tamin'izy ireo satria Kristy manitry tena. Kristy tsy naneo ny voninahiny raha tsy amin'ny fotoana izay tsanganiny amin'ny maty sy amin'ny fotoana izay iverenany eto amin'izao tontolo izao. Noho izany dia nangataka famelan-keloka ho azy ireo Jesosy hoe mamelà ny helony fa tsy fantany izay ataony, izany hoe mamelà ny helony fa tsy fantany hoe izao anie mpamonjy izao tontolo izao. Ny antony faharoa
mahatonga ny olona tsy mahafantatra dia tsy inona fa ny fanajambany ota na ny andriany zao tontolo zao azy. Ajambainy devoly ny olona maro ka manao ny marina ho tsy marina ary manao ny tsy marina ho marina ihany koa. Hany ka Jesosy ilay marina dia anao mpangaina satria no ajabain'le andriany zao tontolo zao ny sainy. Io manao ny ambaran'ny Paoly apôstôly ao amin'ny Korintianina 2:4-4 ka ilazany hoe no ajamban'ny Andriamanitra zao tontolo zao ny sainy tsy mino. Dia mangataka famelan-keloka ho an'ireo olona zay jamba Jesosy mba hampaheratin'Andriamanitra ny sainy ka hibebahany amin'izany fahotany izany. Ny fahotany dia izy tsy nino ary zany tsy finoana zany dia natonga azy namonany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Saingy eto dia mifona ho azy ireo Jesosy ny zany tsy finoany sy fahotany zany. Raha mijery ny tantara isika dia hitantsika ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fahasoavan'i Jesosy nandray ireo izay nanohitra azy. Fa tamin'ny andro Pentekosta rehefa nitory teny Petera sy ny apôstôly namany dia voatsindro natapony ireo olona izay nieno izany toriteny izany ka 3,000 tamin'ireo izay tsy nino an'i Jesosy, anisan'izany ireo izay nanombo azy no mibebaka. Famindrapon'Andriamanitra izany. Isika rehefa misy olona manao ratsy amintsika, tsy tiantsika ny iverenany amintsika, tsy tiantsika ny ifandray amintsony, fa Andriamanitra kosa no ny fahasoavany, no ny famindrapony, dia mitaona ny mpanota hibebaka aminy izy, izany hoe vonina ny amelany helony izy. Tsy ny olona 3,000 tamin'ny andro Pentekosta ihany, fa mbola maro taty aoriana. Anisan'izany izy Saoly na Paoly. Fa nanenjika tokoa an'i Jesosy izy, naniotra tokoa azy izy. Ary izany natonga an'i Jesosy nilaza rehefa niona tamin'ny taon-dalana Damasikosa izy hoe Saoly, Saoly, nahoana manenjika ahy ianao? Ary tsy izy ihany, fa mandraka ankehitriny firifiry moa ireo olona izay babin'ny filazantsara, izay nanohitra tokoa izany filazantsara izany, izany hoe nanohitra an'i Jesosy, no manaiky azy. Tena fahasoavana izany. Indray isika rehefa mijery ny hafa hoe raha ranona iny tena tsy mendrika intsony ny famindrapon'Andriamanitra, tena tsy mendrika intsony ny famelan-keloka ao atolotr'Andriamanitra. Kanefa Andriamanitra maneho ny fahasoavana satria Jesosy miteny, Jesosy mivavaka ho azy ireo hoe Raiko mamelà ny helony fa tsy fantany izay ataony. Raiko mamelà ny helony fa tsy fantany izay ataony. Tsy mifona ho an'ny tsy mino azy ihany Jesosy, fa mifona indrindraindrindra ho an'izay mino azy ihany koa. Tsy ho an'ny tsy mino ihany ny fonany, fa mifona ho an'ny mino azy ihany koa izy. Anisan'izany tsika eto Ambatovinaky, mifona ho an'izay mino azy Jesosy. Jesosy raha mifona ho an'ireo izay tsy mino azy hoe mamelà ny helony fa tsy fantany izay ataony, dia tahaka ny dika izany hoe mangataka aminao aho Raiko, taio izy mba hibebaka amin'ny fahotany, ary taio ihany koa izy mba hino ahy. Satria tsy afaka handray famelan-keloka ny olona raha tsy mibebaka amin'ny fahotany sy mino an'i Jesosy. Fa na mifona ho an'ny mpanota aza Jesosy, kanefa tsy mino ny filazantsara izy, tsy afaka handray famelan-keloka izy. Ary izany mahatonga an'i Jesosy milaza hoe mibebahy ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, ary aoko ianareo hino ny filazantsara. Fa ho an'ny mino azy kosa dia afaka mandray famelan-keloka avy hatrany rehefa miaiky ny fahotany izy, manenina amin'izany fahotany izany, ary mino an'i Jesosy ho mpamonjy azy. Io moa naterina rehefa tonga ny alakamisy masina, satria eo amin'ny alakamisy masina dia anterin'i Jesosy. Fa ny antony nanolorany tenany, ny antony nanolorany nandatsahany rany dia ho famelana ny helontsika. Ka ilazany hoe ity ny tenako izay omena ho anareo, ary ity ny rako izay latsaka ho anareo ho famelan-keloka. Raiko mamelà ny helony fa tsy fantany izay ataony. Amin'izany no anehoan'i Jesosy fa tena fitiavana tokoa izy. Andriamanitra moa araka ny soratra masina dia fitiavana. Tsy hoe manam-pitiavana Andriamanitra fa tena fitiavana tokoa izy. Ary izany fitiavana izany dia sehony amin'ny famindrapony. Izany fitiavana izany dia sehony amin'ny famelan-keloka izay atolony ho amin'ny mpanota izay manatona azy. Jesosy eto maneho ny mahafitiavana azy. Fa ao anatin'ny fanaitainana izy, marary ny tongotra aman-tanany izay nifatsihana tamin'ny hazo fijaliana. Ary mitombo mandrakariva izany fanaitainana sy fangifiriana izany satria ny vesatra ny tenany rehetra dia miaraka mitambesatra eo amin'ny tongony sy ny tanany avokoa.
aritsany any fa ny hirifiry vokatry ny kapoka nahazo azy, ny hirifiry vokatry ny tsilo satrotsilo zay nasatroka tamin'ny lohany, samy manaitaina azy avokoa zany rehetra zany. Kanefa tsy any any fa mangirifiry azy ihany koa ny eso, mangirifiry aminy ihany koa, mangirifiry amin'ny fony Jesosy ny fanarabiana zay tao aminy. Fa amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy afaka miala eto koa izy, saingy tsy niala teo izy noho ny fitiavany ny mpanota, satria raha niala teo izy tamin'ny fanarabiana zay taon'ny olona hoe raha zanak'Andriamanitra tokoa ianao midina teo, hainy namonjy ny tenany, ny hafa ho iny ny sasany fa ny mamonjy ny tenany kosa tsy vitany, maharary zany. Fa raha isika natao zany, asehoantsika tokoa ny maizantsika hoe ho hitanao ary maizy ahy. Fa Jesosy tsy nanao zany, nangirifiry taminy zany rehetra zany. Kanefa tsy nitodika tamin'ny tenany Jesosy fa nitodika tamin'ny hafa izy, ka niteny tamin'Andriamanitra hoe Andriamanitro mamelà ny helony fa tsy fantany izay ataony. Amin'izany no anehoany fa tsy misy lolopo eo aminy, amin'izany no anehoany fa tsy misy fitiavana amaly ratsy ao aminy. Hay, tsy teny fotsiny ny teny izay nitoriany Jesosy fa tena ny iainany tokoa ny teny izay nitoriany tamin'ny hafa. Fa raha niteny izy hoe tiavany fahavalonareo ary mivavahany izay manentsika anareo, tanterahiny zany tamin'ny fotoan'andro. Fa endro izy nity ny fahavalony ka nivavaka ho azy ireo, endro izy nivavaka ho an'ny fahavalony ka niteny tamin'Andriamanitra ray hoe Andriamanitro mamelà ny helony fa tsy fantany izay ataony. Tena fitiavana Jesosy ry havana, tena fitiavana. Asehony tamin'ny fiainany manontolo zany, tsy tamin'ny fotoana izay nanaovany ny asany ihany ka nitoriany filazany tsara sy nanasitranany ny olona maro sy namelan'ny heloko ny mpanota izay nanatona azy, fa asehony ihany koa zany amin'ny fivavahany ho an'ireo izay nanaraby azy, ho an'ireo izay nanisy ho azy, ho an'ireo izay nampijaly azy ihany koa. Asehony Jesosy eto fa zanak'Andriamanitra tokoa izy, fa raha Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra ray, Andriamanitra fitiavana ihany koa Jesosy. Raha Andriamanitra mpamindra fo, Andriamanitra ray, Andriamanitra mpamindra fo ihany koa Jesosy. Ny soratra masina dia maneho fa isika dia natsangan'Andriamanitra ho zanaka ihany koa teo amin'ny batisa. Amin'izany dia asehony ten'Andriamanitra fa olom-baovao isika, araka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Olom-baovao isika satria tonga zanak'Andriamanitra. Olom-baovao ihany koa isika satria nomen'Andriamanitra antsika ny toetra vaovao, dia tsy inona fa ny toetra ny fitiavana. Fa Paoly apôstôly dia manambara hoe isika nika sady hala mifankahala, kanefa tonga olom-baovao isika izay natsangan'Andriamanitra ho zanaka teo amin'ny batisa. Satria ny fanahy masina izay fanahy fitiavana dia nomen'Andriamanitra antsika teo amin'ny batisa masina, ary zany fanahy masina zany dia miasa ao anatsika ka mahatonga antsika ho tia ihany koa tahaka ny fitiavan'i Jesosy, ka ahafahantsika mifona ho an'ny hafa, ahafahantsika mangataka famelan-keloka ho an'ny hafa. Lotera dia manambara fa mpisorona ny mino rehetra. Midikany hoe mpisorona ny mino rehetra dia afaka manatona an'Andriamanitra ny mino rehetra. Taloha dia mpisorona na mpisorona be ihany no afaka manatona an'Andriamanitra. Fa tamin'ny fotoana izay nahafatany Jesosy teo amin'ny asa fijaliana dia ino fa tritra ilay hevitra masina indrindra izay hanehoan'Andriamanitra fa afaka manatona azy avokoa ny olona rehetra izay mino azy, mino an'i Jesosy maty eo amin'ny hazo fijaliana. Kanefa ny hoe mpisorona ny mino rehetra dia midika ihany koa fa afaka manao ihany koa ny asan'i Jesosy isika, dia tsy inona fa ny fangatahana famelan-kely koa ho an'ny hafa, na ho an'ny olona mpanota tsy mbola mino zany, na ho an'ny efa mino ihany koa kanefa mbola tratry ny gejany ota. Afaka mifona ho an'ny hafa isika, afaka mifona ho an'ireo izay voagejany ota ka mangataka amin'Andriamanitra hoe Andriamanitro mamelà ny helony fa tsy fantany izay ataony. Afaka mangataka ihany koa ho an'ireo izay manisy ratsantsika hoe Andriamanitro mamelà ny helony fa tsy fantany izay ataony. Sarotra zany, kanefa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino, tsy hainy tsy mino zany, fa ny amaly ratsy ny nanao ratsy azy izany no hainy, fa ny zavatra rehetra hainy mino, zavatra rehetra hainy olona manam-pitiavana, zavatra rehetra hainy olona manana an'i Jesosy. Hainy mangataka famelan-keloka ho an'izay manisy ratsy azy, hainy mangataka famelan-keloka ho an'ny olona izay mbola voagejany ota, satria ilay fanahy fitiavana dia nomen'Andriamanitra antsika ka ahafahantsika mahay mitia ny hafa ihany koa.
ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika androany ary havana dia maneho fa Jesosy misorona be tsika, mifona ho an'ny tsy mino izy satria tsy mahafantatra izay ataony izy ireo noho ny tsy finoany, ka mangataka amin'Andriamanitra Jesosy mba hialany zany tsy finono zany satria ny tsy finono no nahatonga azy nanotaka nanombo an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ary ny tsy finoan'ny olona maro no mahatonga azy voageja ny fahazarany ratsy sy voageja ny fanompotsapy amin'izao fotoana izao. Kanefa tsy mifona ho an'ny tsy mino ihany Jesosy, fa mifona ho an'ny mino azy ihany koa izy, mifona ho antsika ihany koa izy. Manana mpisorona be tsika, manana mpisolo vava sika eo anatrin'Andriamanitra. Noho izany tokony tsy hanana fisalasalana isika rehefa misy fotoana izay mahalavo na malatsaka atsika eo anatin'ny fahotana, satria Jesosy no mpisorona be tsika, mifona ho antsika izy rehefa manenina ny fahatsotsika, manenina ny fahotantsika sika ary mino fa izy no mpamela heloka na mpisorona be tsika. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika androany ihany koa dia maneho fa fitiavana Jesosy, Andriamanitra fitiavana izy satria na dia atao anatin'ny fangirifiriana lalina aza izy, na dia atao anatin'ny fanaitenana lalina aza Jesosy Tompo, tsy mba nihevitra ny tenany izy fa nihevitra ny hafa kosa, ka dia mifona ho an'ny hafa. Eo no anehoan'i Jesosy fa nikendreny amin'ny fahatongavany eto amin'izao tontolo izao dia ny amela heloka antsika, zany hoe anyazontsika fiainana mandrakizay. Satria Lotera dia manambara hoe ao amin'izay misy famelan-keloka misy fiainana na fahafinaretana mandrakizay. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika androany ihany koa dia maneho fa isika mino dia tokony hanahaka an'i Jesosy, tonga mpisorona ihany koa tsika, afaka manatona n'Andriamanitra sika kanefa tokony hangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra ihany koa ho an'ny namantsika. Ny fanahy masina izay fanahy fitiavana no mampahery atsika, manavao atsika ka afahantsika miaina zany fiainam-pitiavana izany, ka afahantsika mangataka famelan-keloka ho an'ny hafa. Dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra resina kary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha-indrindra ka ho azy mandrakizay. Amen. Ivavaka sika. Faly ny voninay Andriamanitra misaotra anao, fa tena loatra ianao satria na ny zanakao izay tena tianao indrindra azy nafoinao hisoleloko anay teo amin'ny hazo fijaliana, mba hahafahany mifona ho amin'ny mpanota rehetra na ny tsy mino na izahay izay efa mino anao. Dia atao amin'izay tsy hanonaraotra zany fahasoavanao zany, fa noho ny famindraponao kosa dia nolotra ny tenanay ho fanatitra velona izay dia tsy inona fa ny fanomponay ianao amin'ny fiainanay manontolo zany, hafanarahana ny sitraponao ary amin'ny fanomponay ihany koa amin'ny fampandrosoana ny fiangonanao. Dia ampahirizany koa izay mba hifona ho an'ny hafa, hanampitiavana azy ireo, ka tsy hijery ny tenanay fa hijery azy ireo satria ny masym-pitiavanao dia nafindranao an'izay rehetra minonao ihany koa, ka hahafahanay mihevitra ny hafa. Amin'ny ranomasina sy mahavonjy ny vatana izany Jesosy. Amen.